Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mahatratra ity alahady fa 17 ny volana Oktobra ity. Ary angonon'ny Tompo isika voriny mba iaona aminy. Andreny teniny, anandratra vavaka ary indrindra hiara-mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy ny planinany eo amin'ny fiainantsika. Ity fitaovam-pivavahana ity dia famaranana ny lasy ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany Atsimo andrefana, fatsanina izany. Noho izany dia manaraka amin'ny alalan'ny YouTube izao fitaovam-pivavahana izao koa ny mpiara-mivavaka amintsika, indrindra ny zanaky ny fifoazana ao ato amin'ireo tafo 5 eto amin'ny faritany, misy ny Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier ary La Réunion. Dia faly miaraba anareo izay manaraka izao fandarana izao koa amin'ny alalan'ny fahita lavitra ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 7:30, ny andininy voalohany 4:5, 10-12 ary ny 12-20 no iarahantsika mamaky araka nitantsika ety amin'ny solaitra manjelatra. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenetsamy-hafa, mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no ifalian'ny fontsika satria ny anaran'ny masina no itokiantsika. Jehovah, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenana ianao. Amen. Hira 5:10.
midera sy mankalaza mioby ny anaranao manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ilay hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay, Andriamanitra tompony hery rehetra satria Andriamanitra tsy toa. Andriamanitra tompony zao rehetra zao. Monina ny an-danitra ary nanao ny tany fitoeran-tongotra ao. Ilay ianao Andriamanitra tsy takatry ny saina amin'ny fahalebiazana no nanaiky hijery anay, hitsinjo anay noho ny fitiavanao lehibe ary miantso ny olona rehetra mba handray ny famonjena ao amin'ny zanakao. Derainay ianao ao amin'ny maha ianao anao. Fankalazainay sisoranay ianao no ny asanao sarobidy, no ny asanao mamy indrindra, dia ny asa zay nanokafanao ny lanitra sy ny fanjakanao mandrakizay ho fonenanay, ho fonenan'izay rehetra matoky ny zanakao ka manaiky ianaradia azy. Loharano pahasoavana ianao, loharano pitahiana ianao, loharano mpamonjena ianao, ary zany no ifalianay ao aminao sy zany ny toko anay, fa tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao ao amin'ny zanakao. Misaotra anao zay no ny fotoana hatramin'ny omaly nazahoanay nianatra, nandinika tamin'ny alalan'ny teninao ny fitiavanao, ary indrindra ny fitiavanao mahatonga ny olona rehetra mba hovonjena. Lehibe zany Tompo. Ary ankehitriny raha mamarana ny fotoana amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao, ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana, dia mangataka aminao ampitoero ty anatinay ny fahamarinanao ary velomy ty anatinay ny fitiavanao. Azahoanay mifankaty ary azahoanay mitory ny fitiavanao amin'ny olona rehetra. Dia amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay fahafenoan'ny fitiavanao. Amen. Petraka isika. Ry havana, eno indray ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity alahady maraina ity. Hoy ny soratra masina, mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafo ny lalany, ary ny tsy marina ahafo ny heviny. Ary aoka hiverina amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny eo amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Eo ampieritreretantsika sy fandraisantsika zany tenin'Andriamanitra manambara ny sitrapony zany, dia ataontsika ny hira fa 700 ny andininy voalohany sy faharoa. Ry zazapeo dia namba miverena antso eniray isika Maria pofiterena ene izay miaki farasina ratranira sitra Simani tuetrana, sitrani, misari, simani tuetrana. Indrisina nutaka mentre tufati si vereza di rosa.
Raha eo ray tsara indrindra, ray mandrakizay, ray mahatoky. Misaotra anao zay Tompo, fa tsisy be fitiavana tahaka anao, ary ambaran'ny teninao sy ny tanteranao tamin'ny alalan'ny zanakao zany, fa tsy tianao isy very ny olombelona zay noharian'ny tananao, fa mba handray ny famonjena ka handova ny fiainana mandrakizay. Nataonao zany tamin'ny alalan'ny zanakao, ka namoizany ny zavatra rehetra, ny lanitra, ny fiadanana tany ambony, ary ny tafiny, ny fitafin'ny mahantra, ny fadiran'ovana indrindra, nanakijady ary ho faty afa-baraka teo amin'ny azo fijaliana, mba hitondra ny elokay ary hitondra ny vokatra ny fahotanay. Fiavana lehibe tahaka izany raha io, nentinao ny tiany zanak'olombelona nefa indrisy, fa mbola niodina taminao, tsy natoky anao, tsy nanaiky andeha amin'ny lalanao, nahafoy ny hevitrao, fa nifikitra tamin'ny hevitry ny maha olombelona sy ny tany izay mandalo sady simba ny fahotana. Raha eo te hiverina aminao zay araka ny iranay, satria antsoinao mba hiverina aminao. Misaotra, misaotra mandray ny fonay, misaotra mandray ny fihikenkekokay, misaotra manadiso manasitrana anay, misaotra manavao ny famindramponao aminay. Ko aboraka eo tao anatrianao Tompo, ny tsy fahamendreanay, na tamin'ny teny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny asa, fa sady nanala baraka anao reny no nanimba ny mahazanak'Andriamanitra ty anatinay. Tsy tonga iantso marina nefa ianao fa nimpanota ibebaka, ndreto ary zay nitondra ny fahotanay sy ny elokay eo anatrianao no ny anaratsoan'i Jesosy Kristy. Ko jereo zay vonjeo, ary avaozy mba ho tena zanakao, ho zanaka mahatoky, ho zanaka mendrika an'i Jesosy Kristy ilay zanakao lahy tokana miaraka ny fiangonana. Riranay be famindrampo, mitalao aminao zay mamelany elokay, diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanainay mba voeloka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Andrea manetra Tompo, raya wanda netrao, mamendra fo amena. Jesosy Tompo mpamonjy, izao tontolo izao, amendra fo amena. Rifanay masina Tompo, marapiro nunao, amendra fo amena. Tsy ny salama ny mila fanafody, fa ny marary. Tsy tonga iantsony marina hoy ny Tompo, fa ny mpanota mba hibebaka, ary zay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amin'ny fahatokina zany teny fikasan'Andriamanitra izany, dia noho eo ampitsanganana ny teny ambaran'ny Tompo ho anao zay nibebaka marina, fefa navelany ny fahotanao. Tsangana isika. Hoy ny Tompo,
satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, za kosa efa niaino, aza matahotra ianao, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao, zaho dia izaho ny mamono ny fahadisoanao noho ny tenako ny tompo, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Koa dia ambara fa voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina. Amen. Efa nampiononanao ny ray, ary efa nanangananao zanaka malala indray tiany ny fony, ary reketan'ny fitiavany mandrakizay. Koa voninahitra izy, ary avaozo ny fanoloran-tenanao. Koa voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanany ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahany. Mipetraka isika. Valomerabantsika tompoko fandaminana kely amin'ny filaminan'ny fanompompivavahana noho ny fahasoavan'ny tompo dia maro be isika androany maraina, ary mbola maro koa ireo tsy manana toerana aoriana, ka raha ohatra hoe afaka misy mampofo ankizy azafady dia raisina tanandroa dia manangan-tanana nareo hoe misy toerana eo akaikinay mba ho hitan'ny diakona hitarihana ny olona izay tsy manana toerana. Misaotra tompoko. Moa ny fanompompivavahana androany izay famaranana ny lasy ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana dia andraisan'ny mpiandry rehetra eto amin'ny faritany atsimo andrefana anjara, ary ny mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ny pasteur Charles Rakotondramanana izay mpitandrina ny faritany atsimo andrefana. Satria tsy eto toerana izy ireo mba hampirindra azy koa, na dia misy aza ny eto Toulouse ny mamaky teny sy ny mivavaka, dia arantsika etsy amin'ny solaitra manjelatra ny vaky-teny sy ny vavaka izay ho tanterahana izao. Mialoha izany dia ataontsika ny hira
fanampy ny fahaenina andininy voalohany. rainay izay min-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay zoky tianay. Tsy mitsahatra misaotra anao zay Tompo, ny amin'ity lahady maraina zay nazahoanay nidera ny anaranao. Misaotra anao ny amin'ny famelan-keloka zay nomenao anay indray, ka nanamarinanao anay tamin'ny tsy fahamarinanay rehetra sy ny fahotanay. Ankehitriny azy zay Tompo dia tonga ny fotoana zay andrenisanay ny teninao. Ny teninao no aina ho any zay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao koa Tompo no manitsy anay amin'izay mety hevi-diso aty anatinay. Ny teninao no fanazavana ny lalanay, ary indrindra faniliny tongotray, ka mba atonga anay tsy handeha ao anatin'ny aiziny, fa kosa andeha amin'ny lalan'ny fahazavanao Tompo, dia ny lalan'ny fahamarinanao zany zay mitondra anay amin'ny mandrakizay. Ko ankehitriny ary Tompo dia manamasina ny tsirairay, nareo zay amaky ny teny, na ny mpanomponao zay hitondra ny teny koa, ianao no ametraka ny teny rehetra eo ambavany. Mangataka aminao azy zay Tompo, aoka ny fanahinao masina miasa mahery any anatin'ny tsirairay avy, mba ho disposean'izany ny fonay, indrindra izay mpiainy Tompo, izay andre ny teninao, ka tsy ho mpiaino mpanadino izahay ka hamitaka ny tenanay, fa kosa tena ho mpiaino mpankatoa hatanteraka ny sitraponao. Satria ny teninao Tompo ilay miasa ty anatinay, izany no ampahery anay indray, entinay hamakivaky ny fiainanay, indrindra ampitombo ny finoanay, azahoanay manara-dianao, ikambana aminao. Koa mitenena ary Tompo, mitenena Jehovah araka ny fombanao, fa mihaino izay mpanomponao.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Araka maky ny tenin'ny soratra masina isika tompoko. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminahy, toko 7:20, ny andininy 10 sy ny 11. Isaia mpaminahy, toko 7:20, andininy 10 sy 11. Rehefa hita izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampangiry firy azy. Rehefa manolotra fanatim-panorenana izy, dia hita taranaka sady ho maro andro. Ary ny sitrapon'i Jehova dia ambininy eo an-tanany. Noho ny fisasarany fanahiny, dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinany mpanompoky maro na ny olona maro, ary izy no hivesatra ny heliko ireo. Amen. Mbola hotohizantsika ny famakinany tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo toko 4, andininy 4:12 ka hatramin'ny 4:20. Hebreo toko 4, andininy 4:12 ka hatramin'ny 4:20. Ho vakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nikentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anampina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazahoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahahory. Amen. Marka toko 10 andininy 5:30 ka hatramin'ny 5:70. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba sy Jona zanaky Zebedio nanantona an Jesosy ka nanao taminy hoe, mpampianatra, tianay mba hataonao aminay izay angatahanay aminao. Ary hoy izy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba haikeo ny hipetrahanay, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotra amin'ny kapoaka izay nosotroiko, na atao batisa amin'ny batisa izay anaovana batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy, hainay ihany. Ary hoy Jesosy taminy, raha ny kapoaka izay sotroiko dia hosotroinareo ihany, ary ny batisa izay anaovana batisa dia anaovana anareo ihany. Fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy hany hanome izany, fa izay nanamboarana izany no omena. Ary noho nandre izany izy folo lahy, dia tezitra noho nataon'i Jakoba sy Jona izy. Fa Jesosy niantso azy, anatona azy, ka nanao taminy hoe, fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza no te ho lehibe ao aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza teo ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoana, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Amen. Mitsangana isika manao ny hira. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana. Ray masino
fanampony fahenina ny andininy faharoa mialohany hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Petraka isika ry havana. Ry rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo, amin'ny tomboina lalandava ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fa na iza no teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza no teo ambony aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra ho solony maro. Teny notsongaina tamin'ny teny izay nivakiana teo ao Marka 10:10 fa 13 ka hatramin'ny 15. Zany no angalatsika afatra foy amin'izao maraina izao. Ivavaka isika. Tompo rainay any an-danitra ao, misaotra sy midera anao zay fa mbola avelanao, anatonanao, avelanao iombom-panahy aminao amin'ny fiderana, mbola avelanao iainy ny teninao ary mbola ampanantenanao fa ilaza afatra sy terimamy aminay ianao anio. Tompo, ndreto ny mpanomponao, vonona ny andray izay teny holazainao aminay. Koa ny fananao masina Tompo, ary tsoay aminay, azo anay mahatakatra izany rehetra izany. Dia ny sitraponao reriany no tanteraka. Mitenena Tompo fa miaino ireo mpanomponao. Amen. Endre zany fiazakazaky ny olona tsy ny vatombatony ihany fa ny lehibe na ny antitra koa aza. Rehefa indro misy olo malaza anankiray, misy mpanakanto anankiray tonga ao an-tanàna ka mijanona eo an-toerana iray, dia mirohitra anatona azy ireo zay lazaina amin'ny fiteny mahazatra hoe fanina. Dia ny miazakazaka izy ireo mba ho isan'ny akaiky azy indrindra, ary ny tena mahamaky azy ireo dia ny anao selfie miaraka amin'ilay mpanakanto mba ilazany fa tena namany tokoa io mpanakanto io ary tena sakaizany tokoa, ka indreny asambarana izy ireo. Mitovitovy amin'izany ry havana ny fanahy ny fangatany Jakoba sy Jaona izay solondreny tena ao amin'ny Matthieu 3:20. Ny sary fotony tsy eo fa ny faniriana ampiseho fa tena tiany Jesosy dia mahendratrendratra sy mahamay azy ireo. Tsy vitany hoe tiany Jesosy fa hoe tiany indrindra, tiany manokana.
koa fotoana nararaotiny jesosy izany fantanina izany mba hitoriana amin'ireo mpianatra ny hoe inona mo no atao hoe lehibe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amakafaka momba izany fanambarana lehibe zany isika anio. Hojerentsika hozohitsika ny tantaran'ity fangatahana nataony Jakoba sy Jaona ity. Jesosy Kristy dia any an-dalana ho any Jerosalema anatanteraka ny asa lehibe zay nanirahana azy. Nambarany efa intelo fa atolotra eo an-tanan'ny Sinedriona izy, atolotra eo an-tanan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna izy, ary ijaly sy ho faty eo amin'ny azo fijaliana nefa atsangana afaka atelona. Ary nanao teny fikasana, teny fampanantenana, nanao promesy tamin'ny mpianany Jesosy tamin'izany fotoana zany ka nyteny hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fotaon'ny fanavaozana dia hipetraka amin'ny fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ary anareo koa zay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fireneny Israely 12. Zany teny mamy zany dia tsy azony mpianatra loatra. Ny any tsarony, ny any namay azy dia lay teny hoe hiara hipetraka amiko, anana seza fiandrianana miaraka amiko. Zay mba azo nefa na izany aza nanintona azy ireo fantatra zany teny fikasana izany. Ary anisan'ireo voasarika mafy dia Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio. Koa dia nanao ty fangatahana ity izy mirahalahy toy ny hoe mamandrika toerana sahady ka ny toerana tsara indrindra dia ny akaiky ny tompo indrindra rahatry ray tonga any amin'ny fanjakany Jesosy. Raha jerena maika riavana dia toa fangatahana mitombona, toa fangatahana aradrariny ny fangatahana izy mirahalahy. Zao mantsy efa nentin'ny tompo niaraka tamin'ny Petera nitokana manokana izy ireo, efa indrono nanaovana izany. Inona no antony zany? Raha tsy mari-pitiavana azy ireo manokana, zany no eritreritra izy mirahalahy. Ary koa hita fa fangatahana mifanaraka amin'ny toe-tsaina ara-bojana ary maha-olombelona izany dia ny faniriana ho lehibe noho ny hafa aza na dia mbola zaza. Ndrisy anefa riavana fa misy zavatra makadiry izay na diso azo mirahalahy dia izao: nampifangaro ny fanjakan'izao tontolo zao, zay fanandratana, ny fanehoam-pahefana, ny fanandratana hery, ny fanandratantena, ny fikatsahana ny laza sy ny voninahitra, ny arena. Nampifangaro zany tamin'ny fanjakan'ny lanitra zay ankalazana ny fanetetena, ny fahafoizantena, ny fitiavana. Ny eo andohan'izy mirahalahy dia izao: ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakan'ny eto-tany ihany, mitovy amin'izany ihany, saingy no atsaraina fotsiny, no atsaraina misimisy, natao mendrimendrika. Ka noho izany dia hamaly azy ny tompo amin'izany hevitra diso izany, amin'izany fangatahana izany. Marina nefa fa Jesosy tsy dia avy dia nanameloka ny Jakoba sy Jaona, tsy nanao valiteny frontal. Izy koa dia tsy nanome rariny reto mpianatra ambony zay tezitra mafy noho ny nataon'izy mirahalahy. Tsy nanome tsiny mivantana Jesosy, nefa notsipihany fa raha te hiombombonahitra aminy amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy mandihy ny lalana nalehany, misotro amin'ny kapoakany sotrony, misotro amin'ny mitondra ny azo fijaliany, atao batisany fanahy masina.
namaly izy mroa lafa hoe ainy manao izany ary nambaran' Jesosy fa izany tokoa no iseo amin'izy ireo. Kanefa tsy nahazo fahafaham-po izy mirahalahy mikasika ny fangatahana. Ny valitenin'ny tompo dia izao, tsy hay ny anome izany fa izay manamboarana izany nomena ary ny manamboatra sy manomana ny fidiran'ny mpino amin'ny fanjakana dia Andriamanitra ray. Amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa ao am-pon'ny mpino ka mitaona azy ireo hibebaka ary ahatonga azy ireo ateraka indray ka hitafy fahamasina. Nambaran'i Jesosy tamin'izy 12 lafa tsy mba toy ny an'izao tontolo izao ny toetra tsara tokony hananany izay teo marina. Izay teo marina eo anatren'Andriamanitra. Tsy mba fiabiabona fa fanetretena. Tsy mba fitiavatena fa fahafoizatena. Tsy mba mitady hotom-poina fa ny anompo. Soritana tsara izany ry havana satria mazana dia zary tsy tsaroan'ny fiangonana. Ary ny fiangonana matetika miazakazaka anao zavatra tonga lafatra, zavatra tena tsara, zavatra mampitolagaga. Kanefa indro fa manadino ny fanetretena sy ny aim-panahy izay andidian'ny tompo atsika. Anisan'ny tena tratran'izany matetika dia ny tompona andraikitra izay maneho fizahozahoana matetika, maneho hono mahavita azy matetika fa tsy eo ilay fanetretena tadiavin'ny tompo. Tian'i Jesosy isika raha makatahaka azy, izy ilay tsy tonga mba hotom-poina fa tonga mba hanompo. Izy ilay nandao ny fiandrianana ka nidina naka ny toeran'ny mpanompo. Izy ilay sedra ny fakapanahy tany an'efitra ka nanosika, nandrava ny fiabiabona, fizahana voninahitra, ny fanandratan-tena, ny fanandratam-pahefana. Ireny rehetra iny dia velam-pandrika na raviravin'ny Satana. Izy ilay nijaly sy nitorotoroina araka ny hitantsika ny vakiana ao amin'ny Isaia 7:20. Nijaly mba ahazoantsika fanavotana, mba hampahamendrika antsika hiditra ao amin'ny fanjakany. Eny ry havana novidiny tamin'ny rano isika. Efa azony ka tsy isika intsony novelona fa izy Kristy novelona ao anatintsika araka ny fanambarany Paoly. Ary ny fitondrantsika ny azo-jaliana dia fahasoavana, fanehoana fa manana tokoa an'i Jesosy isika ary izy no mitoetra ao anatintsika. Ry havana malala raha lasy anabavy ao amin'ny tompo. Ny fangatahan'i Jakoba sy Jaona dia mazana ataontsika koa, na initsika izany na tsy initsika. Ataontsika izany amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona, témoignage ataontsika eo amin'ny pilipitra. Ataontsika izany matetika amin'ny vavaka izay akarintsika, vavaka izay maneho fangatahana, manafina fitiavatena. Ataontsika izany amin'ny asantsika izay tiantsika ampivohitra ny fahamendrehantsika, mamerita. Reny rehetra reny nefa ry havana dia nampitandremany tompo antsika avokoa ka ambara ny ombenombeny fa amin'ny fiainan'ny mpino dia izay teo lehibe no mpanompon'izy rehetra ary izay teo voalohany no farany. Mitaona antsika mpitiavana Jesosy ry havana mba hiverina tanteraka aminy ka ampitoetra ao anatintsika isan'andro ny teniny. Anjaranao ny mamaly izany ka anao hoe Tompo akany amin'iza moa izay, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay.
tompo ankainy amin'izy moa izay ianao no lalana hidirana amin'ny fanjakana ary noho izany dia ampitiavana ampanatretena no anompona ianao isan'andro. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina hatrantaloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
andeha hiara-manonina ny fanekempinoana izay raisintsika amin'ny fiangonana rehetra manerana ny tany isika dia ny fanekempinoana apôstôlika eo mpitsanganana nanaovantsika izany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino ny Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika izay nitoritorina tamin'ny fanahy masona nateraka namevidy mitsara nanapakapotopolato nomonona tamin'ny fijaria mahakarare milaka ny fiainantsika mitsarana tamin'ny ny fahatelo miakatra mainganitra mipetraka eo akavan'Andriamanitra Jesosy avy any viny tsara mivelatra sy ny maty mino ny fanahy masona fiangonana masina manerana zao tontolo izao ny fiangonana mbola masina ny famelan-keloko fitsanganana tena mamaty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Izao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaha-piangonana isika. Fahalemerabantsika rehetra menaran'ny tompo satria lasi ny sampana fifoazana iraisana an'io dia andray fitenenana eto izany a mifandimby ny filohan'ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany Antsimandrefana, avy eo dia ny filohan'ny faritany Antsimandrefana, avy eo dia ny filohan'ny tafo ary avy eo dia ny plaza vaovao eto amin'ny fiangonana. Misaotra tompoko. Amin'ny alalan'izao aina aman-jery izao dia faly miarahaba ny tafo dimy eto amin'ny faritany Antsimandrefana ary koa ny mpianakavy ny finoana rehetra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Mijoro eto an-trano ny tenako amin'ny anaran'ny sampana fifoazana iraisana eto amin'ny faritany Antsimandrefana. Voalohany indrindra dia fisaorana lehibe no atolotra an'Andriamanitra fa nitanteraka soamatsara izao lasy ny sampana fifoazana izao. Fotoana lehibe tokoa no niainantsika tamin'ity weekend ity satria izao no lasy voalohany no tanterahany sampana fifoazana. Efa fotoana vitsivitsy no nisy izany fikasana izany, kanefa no ny sakany isan-karazany dia voatery niemotra hatrany izany fotoana izany. Ny faniriana tamin'ity taona ity dia ny anaovana ny lasy en présentiel mba ahafahantsika mifanatry tava, kanefa tsy afaka natao izany noho ny condition sanitaire. Tsy matao akivy anefa izany fa isika dia matoky fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ary izay tsara indrindra no tanterahany araka ny habeny fitiavany. Fisaorana lehibe no atolotra sampana fifoazana manompitandrana reto amin'ny faritany tamin'ny fandraisanareo anjara tamin'ity lasy ity. Nisaorina manokana
any paster synodal setrasolondraibe zay nitondra fiampianarana sy fiofanana ary tsy nesalasala namaly ny antso ka nafofotoana ho antsika omaly tontolo. Misaotra ny birao sy ny komitiny faritany tamin'ny fiaramiasa. Misaotra koa ny tafy Tolozy izay nandray izao lasa izao ary ny teknisianina rehetra sy ny olona rehetra izay nanampy. Farany, misaotra nareo nitondram-bavaka ka natonga izao lasa izao tanteraka soamatsara. Ny tompo izay manakaram-pahasoavana ane amaly anareo araky ny alehibe ny famindrapony. Vita soamatsara ity lasa ity, kanefa tsapanay abetsaka ny asa izay tsy vita ary maro koa ny asa mbola miandry eto anivony sampana fifoazana fatsanina. Koa mangataka famindrapo sy faharetana avy amintsika tsirairay avy. Jesosy Kristy tompontsika ny omba sy hitariky ary anome erantsika hanome ambaratonga izay misy antsika tsirairay avy. Mba tonga ny faharitana tsy mandrefana hitombo amin'ny fahalalana ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ka hitondra famonjena ho an'ny maro araky ny loha hevitra izay nohidinihana tamin'ity lasa ity izay manao hoe Andriamanitra tia ny olona rehetra hovonjena. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, misaotra tompoko. Amin'ny fofen'ny fifaliana no entinay arabanantsika mpianakavin'ny finoana amin'izao alahady maraina fitaom-pivavahana famaranana ny lasiny sampana fivoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana izao. Fa ny miarahaba ihany koa ny mpikambana tsirairay ato amin'ny sampana fivoazana ato amin'ny faritany atsimo andrefana. Fa ny miarahaba ny tafo 5 ato amin'ny faritany atsimo andrefana dia ny tafo Bordeaux, tafo Clermont-Ferrand, tafo La Réunion, tafo Montpellier ary ny tafo Toulouse. Ho amintsika tsirairay ane ny fahasoavana sy ny fiatana ny tompo. Misy olo-tena ny faritany atsimo andrefana, ny Barao ny faritany atsimo andrefana, ny Filoha ny faritany atsimo andrefana, Andriamatoa Taina Larson izay nandefa ny fialantsiny ny tenanay. Setsisa fa ny mpanomponareo Nadia Delmotte. Miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehova no manao azy. Koa misaotra an'Andriamanitra lehibe sika riavana no ny fahasoavany sy no ny fanatrehany ka tanteraka soamatsara izao lasa voalohany sampana fivoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana izao. Dia mbola manatitra etoana ny fisaorana amin'ny tafotafo ny pasteur synodaly Setarasolondraibe, ny mpitandrina rehetra eto amin'ny faritany atsimo andrefana pasteur Radoniaina Tovonjarahary Liva, pasteur Jules Rakotonanahary, pasteur Jean Tedi Ramahery Jaune, pasteur Charles Rakotondramanana izay mpitandrina mpandrindra ny faritany atsimo andrefana ihany koa, pasteur Élisée Andriamiandra izay mpitandrina piay ny sampana fivoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana. Eny, misaotra anareo izay nitotram-bavaka, misaotra nitarika ny fotoana nitory ny teny na mpianatra sy na mpiofana ho sakafom-panao anay nandritra izao lasy izao. Ny tompo anie omba sy ampahery anareo atotosanareo mandrakariva ny asa fanompoana izay efa niantsony anareo tsirairay avy. Dia misaotra ihany koa ireo teknisiany isan'ambaratonga mikarakara ny lafo ny rakara teknôlôjia rehetra na ahafahantsika nanaraka ity lasy ity omaly sy anio. Misaotra ny tompon'andraikitra sy ny tafo Toulouse nanaiky ampitiavana nampiatrano izao fitaom-pivavahana famaranana izao. Ho aminareo mandrakarivany ny tompo. Isaorantsika ny tompo riavana fa misy ny sampana iraisana fifoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana misy antsika izay tarihin'ny Filoha Tantely Randrianarivelo satria anisan'ny manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ianareo amin'ny alalan'ny asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra ahatonga anay vahoaka an'Andriamanitra ahalala ilay hery ny fitiavany ka ino an Jesosy Kristy tompo ho mpamonjy mba ho vavonjy avokoa isika rehetra.
koa dia misaotra anareo no sady mampahery anareo hatrany eo amin'ny herin'ny fahirezan'ny tompo izahay. Ny fanahy masina ny omba sy ampahery anareo atotosanareo mandrakariva izany asa masina napetraky ny tompo aminareo izany. Dia manararoatra koa izahay mampahery mandrakariva anareo tafo izay tsy mbola manana sampana fifoazana ka mangetaeta izany asa mpifoazana izany. Ny tompo anie hiasa mahery atanteraka ny fikasana tsara ananareo. An'Andriamanitra irery ihany voninahitra, misaotra tompoko. Dia amin'ny anaran'Andriamanitra lehibe no andraisan'ny tafitolozy izany ity lasy famaranana ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany Antsimon andrefana ity. Isaorantsika ny tompo satria izy no mandahatra ny fiainantsika. Isaorantsika fa noho ny teknôlôjia samihafa dia afaka mifandray amin'ny tafidimy eto amin'ny faritany isika ka ny voninahitra dia ho azy irery ihany. Fifaliana ho anay tafitolozy no nandray anareo rehetra na ny eto atoerana na ny any velany izay mifankahita aminay amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao ka dia maniry ny soa rehetra ho an'ny fiangonana tsirairay avy eto amin'ny faritany izahay ary mbola iaona amin'ny fotoana izay andaran'ny tompo engane ka tsy ho distanciel intsony fa sitrapony dia iaona amin'ny tena mivantana amin'izay tsika ao aoriana kely amin'ny taona 2020 dia ho azy irery ny voninahitra, misaotra tompoko. Ny mpitandrina sy ny komité FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao ary ny asa sy adidy ary fampahafantaram-baovao azo arosa amintsika anio. Vaovao tafo filazana manjo voalohany, efa niady ny atsara aho, ny tahiry ny finoana aho, nantanteraka ny fihazakazany aho, ny tahiry ny finiko aho. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fanodimandry tamin'ny zoma 9 oktobra 2024 tao Antsiranana, Madagasikara, ny reninay Ramatoa Rabibiso Marie teraka Razanadraibe, vady navelan'ny tompokola Rabibiso Désiré, rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Ony zanany Rabibiso Jeanne Elisabeth telo mianaka sy ireo mpiray-tampo aminy 7 mianadahy. Filazana manjo faharoa. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fianganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny vodiamandry ny malalanay Ranivo Arso Lucie ny alahady 10 oktobra 2024 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Ony zanany Pasteur Morvan sy Pasteur Nivo Anitriniaina sy ny zanany Pasteur Zafindramaka Nivo moa dia efa tompona ndraika teto amin'ny Tafitolozy nandritry ny taona maro. Hoy ny ray-tampo aminy, Rakotomalala Rasoanaivo mivady sy ny zanany. Rakotomalala Rasoanaivo dia président'ny Tafo Toulouse teo aloha ary président'ny Tafo Toro izy izao. Hoy ny ray-tampo aminy, Randria Prospère mivady sy ny zanaka aman-jafiny izay mpiara mivavaka amintsika eto Toulouse. Efa niady ny atsara aho, nantanteraka ny fihazakazana aho, ny tahiry ny finoana aho. Filazana manjo fahatelo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Andriamanalina Victor dia nalainy ray ody any aminy ny sabotsy fa 12 oktobra 2024. Hoy ny ray-tampo aminy Bruno Sivoangy Razanampanala. STK, Insatona STK appelle à témoins. Chers frères et sœurs en Christ, ce message s'adresse à l'ensemble de l'église FPMA Toulouse. Comme vous le savez, la STK célèbre ses 25 ans cette année avec pour thème l'unité en Christ. Pour cette occasion, nous recherchons plusieurs membres de l'Église, petits, grands, jeunes, moins jeunes, pour répondre à des petites interviews qui seront diffusées lors de l'E-Suntown. Le but de ces interviews composées de quelques questions est de témoigner sur l'unité en Christ au sein de l'Église. Ainsi, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à contacter l'un des membres du bureau STK. Également, un lien d'inscription sera diffusé via les réseaux de l'Église. Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel.
safifo sakmana fifoazana miareta tory anareo ka mivavaha mba tsy idiranareo amin'ny fakapana marka toko fa4 andininy fa 7 ny fitoam-pivoazana amin'ny zoma 2 oktobra azafady ho avy zao dia atao en présentiel eto amin'ny vieux temple izay manomboka amin'ny fitora ariva koa manentana antsika rehetra ho tonga amin'izany miangavy ny mpiandra mba ho tonga amin'ny anora sy sasany vondronasa serasera sy firaketana comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Est-ce que tu t'y connais en informatique, en infographie, en photographie, en traduction malgache-français? Si oui, alors nous avons besoin de toi. Le Fomiera Seraser a besoin de toi. Nous sommes plusieurs équipes de photographes, de graphistes, de traducteurs, de vidéastes, de PowerPoint, et nous mettons nos talents au service de l'Église. Si cela t'intéresse, viens nous rejoindre pour étoffer l'équipe, même si tu débutes. L'essentiel, c'est ta motivation, et ensemble, nous fructifierons nos talents. Pour cela, tu peux te rapprocher de Nanou, ou de Zoul, ou de l'un des diacres en service pour t'orienter. Nous t'attendons avec impatience et nous te disons à bientôt. Asa fitandremana, tsy miova ny permanence ataon'ny mpitantrana ny talata amin'ny folora ka hatramin'ny efatrora sy ny alakamisy maraina amin'ny folora ka hatramin'ny 12 sy sasany. Étude biblique, mitohy ny étude biblique ny talata 7 oktobra izay manomboka amin'ny fitora sasany eto amin'ny vieux temple. Catéchomène, efa nanomboka amin'ny fampianarana isaky ny alahady eto amin'ny vieux temple amin'ny efatrora tolakandro akoatra ny alahady fandraisana. Fifitianana dekona, atsona ny fanasany tompo rehetra ny alahady 14 oktobra heriny anio anatrika sy andray anjara amin'ny fifitianana dekona. Ny fotoana dia nomboka amin'ny folora ka tsy misy ny STA na ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Manentana ireo izay mbola tsy nameny ny fiche d'inscription anao izany mialohan'ny fifitianana ny 14 oktobra. Ny antony dia vaoziny isaky ny fifitianana dekona ny lisitry mpandray ary manararaotra manao recensement ny fiangonana. Trano fiangonana, araka ny fandaminana dia miantso ny mpandray rehetra anatrika ny assemblée générale ny alahady 1 novambra ho avy izao izay ankatoka fa isy raharaha manokana hodiniana mikasika ny vina trano fiangonana sy ny fandaniana ny apport 300 000 € mandritra ny roa taona araka ny feuille de route natolotra tamin'ny faran'ny volana oktobra teo. Dia ampiangonana, tizoary ny diarintsika, ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny alahady heriny anio 14 oktobra amin'ny folora eto amin'ny vieux temple ary araka ny lazaina teo dia tsy misy ny STA. Ny safifo sy ny tily no manadio fiangonana androany. Manentana antsika hatrany tsy tsara hitondram-bavaka ny fiangonana sy izany asa sy fikasana tsara rehetra izany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanao antsika ny miarahaba sy mirarosoa an'ireo vahiny voatonga na onony zany na sendra mandalo ka raha misy amin'izany ao amintsika dia mangataka anareo mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana. Tsy misy. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra zany sika izao ataontsika ny hira efa voatondro 7 sy telonjato. 7 sy telonjato ary dia ho tatazana ny rakitra tsaroa fa izay manome fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Tsy mba esetonga re andanitra raha tsy malonga ny mpiady tsara izay maritra no andray anjara liovasoa ealitery ny vavadia kely sy mideza ny lalana maka
Fafakivy ry avako izao fa izay malaina de maro no metady isan-tanàna koa matoero isan-kaza mareseo mafy nefa avalona fetsy izy ireo kamaza zay rehetra mamy ny zao tontolo izao dia velava mamarikana akamba Jesosy no efa leana eny efa leana dia miangave magatakamena bamudi aripirenireni fany tompona tandrayanao eza ianao tsy sitrany overy izy manady ny tanany eza ka ifonao simba mahatolorina osolony Jeso votsara se vava zany mba every isakaza Sangam isika manotra ny rakitra. Petraka isika. Ivavaka isika ry Tompo Andriamanitra tompon'ny finoana io faly izahay manatitra aminao ny dera sy ny laza no ny fitahianao anay tsirairay avy velona trapamonjena ka tojo ny fanatrehana izao lasy-paritany voalohany ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany atsimo andrefana izao. Velom-pisaorana anao indrindra ihany koa fa mpanota voavela eloko izahay ka afaka nandeha tamin'ny fahasahiana teo ambany fahasoavanao Andriamanitra na atotosa ireo fiofanana sy fivoriana ary izao fanompo-pivavahana izao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Ray eo mangataka aminao izahay ny hitahianao ny fanirian'ny vahoakanao tsirairay avy manatrika izao fotoam-pivavahana izao na ny lavitra na ny akaiky. Faniriana ao anatin'ny fanekena tanteraka ny fitarianao ilay mahefa ny zavatra rehetra sy tompon'ny zavatra rehetra. Jereo manokana Tompo ny fiangonanao tafo 5 eto amin'ny faritany atsimo andrefana: Bordeaux, Clermont-Ferrand, La Réunion, Montpellier ary Toulouse. Toloro-pitandrina ny fiangonana mbola tsy manana izany
ary ny fikasan'ny fiangonanao tsirairay avy dia ankininay amin'ilay teny fahamarinanao manao hoe ao amin'i Jesosy Kristy no irafetany ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Mametraka eo am-pelantananao ny sampana velona rehetra ny fiangonana eto amin'ny faritany atsimo andrefana. Iaina sy ahaizara ny fitiavanao sy ny famindraponao amin'ny samy mpianakavin'ny finoana ary amin'ny hafa ivelan'ny fiangonana ihany koa. Ny fanahinao masina mpanazavany hitaridalana mandrakariva ny sampana fifoazana rehetra, ny mpino kristianina rehetra, hijoro vavolombelona hitokianao, ahavita ny asanao araka ny sitraponao, hanana fiainam-bavaka, hianatra ny teninao masina isan'andro, hizara izany araka izay azo atao amin'ny olona rehetra manodidina anay. Fa fitaovanao tokoa izahay rehetra eto. Raio, koa tanterao aminay ny teny fanevanao hoe Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Jesosy Kristy tokoa no ampiomana sy hitondra anay amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Akambanay izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety amin'ny tany takiny eny an-danitra. Omeo anay ny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mela ho azo ny fakapanay izahay fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana na tanteraka soamantsara ny lasy ny sampana fifoazana eto amin'ny faritany ary matateraka izao fanompompivavahana fahamaranana izao. Ataontsika mpitsanganana mialohan'ny afatra sy ny tsodrano ny hira izay fa voatondro. Ny andininy faefatra amin'ny hira ihany nataontsika aorianan'ny afatra sy ny tsodrano. Iara mitsangana isika. Rete supano zemala Izao no afatra ho antsika izay avy nanaraka izao fanompompivavahana izao. Fa maiziny ianareo fahiny, fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra izay akasitrahan'ny tompo. Ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika.
ary andriamanitry ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka okarovana avokoa ny fanahinareo sy nenareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Matokila ny antso anareo izy hatanteraka izany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana fiadanana ka manompony Tompo.